Fa nakotrikotrika kosa ny fankalazana ny andron'ny vehivavy omaly 8 mars teo amin'ny commune Ankarobato sy Tsiafa samy ao anatin'ny district Antananarivo Atsimondramo izany anankiroa izany. Fanokafana foto-drafitra safidiovana sy fizarana sakafo sy kojakoja fampiasa andavanandro isan-karazany. Nana Maria amin'ny fikambanam-behivavy maro teny amin'ny commune Ankarobato sy Tsiafa samy anatin'ny district Antananarivo Atsimondramo ny andron'ny vehivavy 8 martsa. Izay tamin'ny commune ambanivohitra Tsiafa dia amin'ny fisaorana feno andramatovangy Rajaonaromampianina sy ny ekipany rehetra tamin'ny tolotanana lehibe izay nomeny izy ireo anay toy ny vary sy ny t-shirt manamarika ny 8 martsa andron'ny vehivavy eran-tany. Niara-nisa lany vehivavy rehetra teto amin'ny firevohitry ny commune Tsiafa tamin'ny fanadiovana ny tanàna. Voatolotra ihany koa ny trano fivoahana izay nataon'ny commune ho amin'ny fokotany ary dia tena hita fahafapo ny vahoaka tamin'ny fiaraha-miasa. Varotra fampirantiana ny asa tanana fikambana-behivavy, fitokanana foto-drafitra sary fiaraha-misakafo sy mikorana kosa no natao teny Ankarobato. Manahoana kosa ny fiaraha-miasa amin'ny ben'ny tanàna izay lehilahy amin'ireto vehivavy maro be manodidina azy ireto. Ny fiaraha-miasa moa dia tonga dia hokany amin'ny vadiny filoham-pirenena any amin'ny presidente izay mikarakara ny vehivavy ny 8 marsa manerana Madagasikara isorana azy zany sy nalaika izay miara-miasa amin'ny ho an'izany fankalazana ny 8 marsa zany. Tsy latadanja zany toy ny eto Ankarobato satria nataontsika ny fankalazana ny 8 marsa androany miaraka amin'ny vehivavy mba eto Ankarobato zany moa dia efa fanaontsika isa-taona dia tohizantsika ary hita fa misy fandrosoana lehibe mihitsy tamin'ity fa tsy takiny tamin'ny eritaona irarina mba hisonitra trano foana ny firoborobony. Fampisehoana vakodrazana sy soradino namaranana ny andro teto Ankarobato.